Mbola ho ampitomboina ao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Mivavaka isika. Ry Tompo rainay any an-danitra ho, ianao ilay rainay amin'ny anaran'i Jesoa Kristy, dia mendrika ho deraina sy ankalazaina ary hanomezana voninahitra noho ireo zava-mahagaga ataonao amin'ny fiainanay, ary indrindra zavatra maro samihafa. Misy Tompo tsy nangatahanay kory dia nomenao anay. Misaotra indrindra ny amin'izany, koa dia mametraka hatrany ny fiainanay ao am-pelantananao izay, mba hanjakanao Tompo amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Araka ny efa niresantsika omaly ry havana, dia tsy miala amin'ilay lohahevitra hoe ny halehibehan'ny fiandrianan'Andriamanitra isika. Anio dia ny Isaia 17 no hojerentsika ry havana. Nandritra ny 70 taona ny babo-tany Babilôna ny vahoakan'Andriamanitra. Rehefa nandresin'ny Babilôniana ry Kirosy, mpanjaka Persiana, dia izy no nampiasain'Andriamanitra mba hamerina ny olony any amin'ny Jerosalema. Tany Babilôna dia nahatsiaro tena fa nafoin'Andriamanitra ny vahoakany. Tsy nisy tempoly. Ny tempolin'i Jerosalema koa moa dia rahavaraha teo, nefa dio no mariky ny fanatrehan'Andriamanitra ny vahoakany. Izany dia eto amin'ity Isaia 17 ity, 1 ka hatramin'ny 7 dia nahatsiaro indray ny vahoakany Andriamanitra ary nampanantena azy ireo fa hamerina azy any Jerosalema. Ny toy an'io, izany hoe ny Isaia 17 15 ka hatramin'ny 470 5 dia mampanantena famonjena ny vahoakany ny Tompo. Dia izany no mahatonga an'Andriamanitra hiteny ao amin'ny Isaia 17 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesoa hoe: eny, hatramin'izany andro izany, izao no izy, tsy misy maharombaka amin'ny tanako. Miasa aho, ka iza moa no mahasakana izany? Amen. Hoy izy hoe: eny, hatramin'izany andro izany, na koa hoe hatr'izay nisy ny andro, na koa hoe hatramin'ny fiandohan'ny fahariana, hatramin'izany dia efa nisy izany Andriamanitra. Dia faharoa, zava-dehibe mihitsy ny ambariny, tsy misy maharombaka amin'ny tanany noho ny heriny izany, noho ny mahatsotoa azy izany. Ary farany dia miasa aho, ka iza moa no mahasakana? Tsy misy izany na iza, tsy misy na inona na inona. Rehefa hiasa Andriamanitra dia tsy misy mahasakana an'izany. Ireo izany no tena manambara ity Isaia 17 ity ny hahalehiben'izany fiandrianan'Andriamanitra izany. Ary mahafinaritra satria itony koa izany dia anisan'ny anenjy masina tsara ianarana antsinjery, satria mampitombo finoana ary manome toky sy fampanantenana. Indraindray tokoa mantsy dia hita fa misy zavatra tsy hananafina sy fanantenana intsony eo amin'ny fiainana, toa tapitra hatreo, tsy hita intsony ny lalan-kaleha, jerena amin'ny maso sy ny sain'olombelona dia vita hatreo. Tsarovy anefa fa noho ny fiandrianany dia rehefa miasa izy dia tsy misy mahasakana mihitsy. Noho izany ry havana dia izao maniry izahay ity taona vaovao ity mba ho taona hanananao traikefa mihitsy ny amin'izany hoe asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao izany. Ary maniry koa izahay mba ho tanterahan'i Jesoa Kristy eo amin'ny fiainanao izay rehetra fampanantenana efa nomen'Andriamanitra, ary indrindra efa nandrasanao hatry ela, mba ho tanterahan'ny Tompo aminao anie izany teny fampanantenana izany amin'ity taona ity. Dia ho azy irery ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao ary izahay ry Tompo enay ny an-danitra ao, fa sambatra izay mananao Andriamanitra Rainy Jesoa Kristy Tompo, ary mino izay Tompo ao fa arak'izany tokoa izao taona izao dia mba taona ankasitrahanay ianao noho ny asanao mahagaga eo amin'ny fiainanay, ary taona izay hiderahanay ianao sy hankalazanay, satria tanteraka ny fampanantenana
efa nandrasanay ato sy ny ela. Dia maniry izany izay amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ary ny fiadanan'i Jesoa ry havako. Amen.